Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio azoma faharoa ambin'ny folo ny volana desambra 2025. Ry ava-malalo amin'ny tompo, anio aho dia ampaneno trompetra fanairana. Zany hoe izay zavatra ambarako rehetra eto dia tsy resaka politika akory, ary koa tsy resaka mihitsy hoe momba ny amin'ny manaraka ny fitondrana zao na manaraka ny fitondrana teo aloha, tsy ao anatin'izay mihitsy tompoko, fa iraky ny tompo aho ary ny fahitana na ny nofy izay nasehoan'ny tompo tamiko no mahatonga ahy manambara aminareo eto zay zavatra tokony ho ambarako izay nampisehoan'ny fanahy masina tamiko. Ry havana, alohan'ny anambarako ny zavatra zay tokony ho ambarako aloha dia manasanao ako hiariva avaka amiko ametrantsika an'izao eo anatrehan'i Jesosy. Ivavaka isika tompoko. Jesosy ianao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao no tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao ilay andrian'ny fiadanana. Ianao no tompony izao rehetra izao. Na izay hita na ny tsy hita tompo dia ianao no mahita izany rehetra izany. Ka mangataka aminao Jesosy ahoaka ianao andrakotra ahy sy ny ankohonako amin'ny ranao soa, ary koa ny zanakao rehetra eran-tany Jesosy. Mangataka aminao aho tompo, ahoaka ianao Jesosy hiditra antsehatra Jesosy amin'ny fomba mpiainany zanakao tsiraray avy. Mangataka ny fanahy masinao, ahoaka ianao fanahy masina andrakotra anay tsiraray avy. Ahoaka koa ianao fanahy masina ampiteny ahy satria ianao no tompoko, ianao no patronko fanahy masina ka ahoaka ianao ampiteny ahy araka izay tianao irery ihany no voambarako eto. Ka ny voninahitra dia ho anao Jesosy. Ahoaka ny ranao Jesosy ho manda manodidina ahy sy ny ankohonako, satria ianao ilay manda afo mandevina ny fahavalo rehetra, ka tsisy akasika anay zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ka misaotra anao Jesosy. Aleloia, amen. Ry ava-malalo amin'ny tompo, araka ny nambarako teo dia tsy resaka mihitsy akory hoe mpanao politika zahako, na hoe manaraka ny amin'ny gropy etsy na gropy etsy momba ny amin'ny resaka ao anatin'ny politika izany. Tsy atompoko, fa mpanompon'Andriamanitra ako ary nofidin'ny tompo anambara ihany koa izay tiany ambara. Izay tiany ambara amintsika vahoakany eran-tany izany. Indrindra moa izany fa ny gasy izany. Ry havana, ny teny ambarako anio dia misy ny nofy izay nasehoan'ny fanahy masina tamiko tamin'ny talata 7 ny volana desambra ty zany hoe vao tamin'ny herinandro lasa iry zany. Dia mila zany ambarako aminareo gasy rehetra izany ny zavatra izay nasehoan'ny fanahy masina tamiko. Alohan'izany aloha dia miangavy anareo mihitsy ako ny amin'izay teny rehetra ambarako eto dia anjaranao na ino ianao na tsy ino tompoko, fa mitondra afatra avy amin'ny fanahy masina no ambarako. Dia anjaranao raha ino ianao na tsy ino tompoko. Ry havana, alohan'ny anambarako ilay nofy dia efa taona vitsy izay efa namoaka video teto aho momba ny amin'ny hoe hoy zavatra iseho tao Madagasikara, ary ny sary teny amin'ny rahon'ambony nasehoan'ny fanahy masina tamiko ny amin'ny fampafantara zany amin'ny zavatra iseho ao Madagasikara. Dia nanomboka tokoa ilay izy niseho, hitantsika tsara zavatra olana maro samihafa niseho tao an-tandrazantsika. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra naveriny fanahy masina tamiko efa indroana intelo izao voaraiko no mahatonga ahy tsy maintsy miteny eto satria matahotra ny tompo aho. Ny teny izay naveriny amiko dia ao amin'ny bokin'i Jeremia 7:7. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ho voaozona anie izay manao tsirambina foana ny asa asain'ny tompo atao. Eny,
ho voaozona anie izay miazona ny sabany tsy andatsadra. Amen. Ry havana io teny io dia fampitandremany tompo ay izany, satria naika tsy teny eto amin'ny YouTube aho, naika tsy teny amin'ny eran-tany aho ny amin'ny zavatra izay naseho an'ny tompo tamiko, ary koa ny nampahafantariny ay, fa nangina aho, nefa ny matahotra ny tompo aho dia tsy maintsy miteny. Engany ho eniny gasy manontolo ny zavatra izay ambarako eto anio, dia ho afaka eo anatrehan'ny tompo aho raha mino ianao na tsy mino ianao. Zany hoe araka ny teny hoe ho afaka madio amin'ny ranao aho raha ino ianao na tsy ino ianao, dia anao sy ny tompo sisa. Ry havana, ny ay izay asa nomeny tompo ay no tsy maintsy ambarako mba tsy ananarany tompo ay, ka sanatria ho velany amin'ny elo ny fanaiko, fa mila aho miteny izay tiany tompo ambarako eto. Ry havana, araka ny teneniko hoe tsy manaraka politika aho tompoko, averiko indray, fa izay arainao. Izako dia tsy manaraka na iza na iza, na koa tamin'ilay président teo aloha, na koa ilay président ankehitriny, dia amiko izay apetraky ny tompo, dia ny tompo no mandidy sy manapaka, fa izako dia mitondram-bavaka fotsiny ihany. Ry havana, vao nanomboka ny tamin'ny fitondrana teo aloha ny korotana, dia nanomboka ihany koa ny amin'ny fitondrana vaovao izay misy ankehitriny, dia efa nampafantatra ay ny fanahin'ny tompo fa hoy zavatra tsy hoety zany ao Madagasikara. Ry havana, dia efa nitondram-bavaka izay tao anatin'ny groupe zany ho avy Jesosy ny fitondrana na ny teo aloha na ny amin'izao fotoana izao. Nentina teo anatrehan'ny tompo zany ny fitondrana izay misy eo. Ny zavatra nisy dia nampafantatra ay ny fanahy masina fa hoy zavatra tsy hoety mihitsy zany. Ny antony tompoko, ny antony dia noho ny faratsintsika zanak'olombelona. Isika tsiraray avy mihitsy tompoko no mila miala amin'ny faharatsiana rehetra. Zay vao ilamina io. Zany hoe mila mihitsy zany isika mankatoa an' Jesosy. Amen. Mankatoa ny tompo, miala amin'ny ratsy rehetra tompoko, miala amin'ny ratsy rehetra. Oka antsika tena anaraka ny tenin'Andriamanitra mihitsy, satria raha ohatra ka atao fahazarana fotsiny ny amin'ilay tenin'Andriamanitra, natao hoe fialokalofana fotsiny dia tsy hoy zavatra ilamina mihitsy ny amin'izay rehetra ataontsika. Ry havana, ny zavatra tsara ho fantatsika ihany koa dia efa amin'ny andro farany isika izao, efa ao amin'ny Matio 4:20. Izany hoe efa miseho ny gera etsy sy eroa, efa nijoro vavombelona teto aho ny amin'ny zavatra iseho aty Eropa, efa naseho an'ny tompo anay, naseho an'ny tompo ay, ary koa naseho any zanako vavy. Ry havana, aty koa dia efa anomboka ho anao izay mipetraka aty Eropa, dia efa miseho izay naambarako tanatin'ny video taona vitsy izay, satria tsy maintsy ho avy koa ny gera ety. Ry havana, any amin'ny tandrazantsika ao Madagasikara tompoko, averiko indray, ho isy zavatra iseho ao Madagasikara tompoko, dia ho isy zavatra iseho, ka miteny aminareo aho, ho anao izay mitondra ny fanjakana tompoko, ho antsika gasy rehetra tompoko, mila isika mitandrina, miteny amintsika ny fanahin'ny tompo anio, mibeba tompoko ho an'ny Madagasikara. Oka isika hiala amin'ny fanompo-tsampy, oka isika hiala amin'ny ratsy rehetra, tsy maintsy isika miala amin'ny zavatra ratsy rehetra, satria tsy ilamina mihitsy ny fiainantsika isam-batan'olona
raha ohatra mbola miaina isika anatin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamasinana. Ny zavatra naseho any fanahy masina tamiko tamin'ny atalata 7 ny volana desambra zany hoe tamin'ny herinandro lasa, dia nahita aho tao anatin'ny nofy fampitifirana, fifampitifirana zay no fambara, fifampitifirana tao Antananarivo. Ry havana, fifampitifirana tao Antananarivo. Mbola ifamono ihany ve tompoko ny samy malagasy? Ry havana, Andriamanitra tsy ao anatin'ny fikorotanana fa ao anatin'ny filaminana. Andriamanitra tsy ao anatin'ny tsy fifankatiavana fa ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 dia manambara mihitsy ane tompoko ny amin'ny olona maro izay overy noho ny avy amin'ny faharatsiana izay iainan'ny olona izany. Okanao amaky ny verse, fa ray ihany no omeko anao mba ampaherezako anao ary ho fantatrao tsara fa ny ten'Andriamanitra dia velona sy mahery ary tsy maintsy tanteraka io. Ry havana, ovakintsika ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny velany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, ny lainga fotsiny ihany dia efa mahavery any amin'ny elo, lainga fotsiny ihany. Oka raisinao koa ny ao amin'ny 1:20 atao bokin'ny Apokalipsy ihany, 9:9. Fa misy tompoko ny farimy rehetra afo sy solifara dia any fahaverezana mandrakizay izany. Oka isika anatona an' Jesosy, oka isika hiala amin'ny tsy fankatiavana tompoko, fa oka isika hibebaka ho an'ny Madagasikara. Ry havana, ho avy ny mosary ao Madagasikara, ho avy izany, ho avy izany, ho avy ny mosary ao Madagasikara. Mila miambina isika tompoko, mila mifankatia isika tompoko, mila miova isika ny amin'ny toe-tsaina sy ny fomba piaina tompoko, satria ho avy Jesosy. Miova dia mbola misy ny fotoana, fa ho avy tsara ny tany ny tompo. Oka izay ny amin'ny fitondran-tena tsy mendrika rehetra, satria tsy ilamina mihitsy ny fiainanao raha ohatra ka tsy mankatoa ny tompo ianao. Oka ifoa ny sambatan'olona dia hibebaka ho an'ny tandrazantsika. Ry havana, voninahitra ho an' Jesosy irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Zay tompoko no teny tiako ambaran'io fa engany ianao tsy handray ratsy izany teny izany fa raha ohatra ka tsy mety aminao dia tsy maninona na dia tsy raisinao ary fa ny tompo no mahita izay nambarako rehetra teo dia fitiavana sy fampaherezana antsika tsiraray avy malagasy ka okitsika hivavaka ho an'ny tandrazantsika mba tena ho isy tokoa ny filaminana ao an-tandrazantsika. Izay tompoko fa mametraka veloma aminareo zako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo irery ihany. Amen. Veloma tompoko.